salama daholo. Bonjour. Ny GSDM dia manolotra anao. Sary miaina momba ny fomba fambolena miatrika ny fiovan'ny toetr'andro. Raha azoko tsara zany roniry dia mila mamboly an'ireo karazana légumineuse voatanisanareo teo tsika raha tia hanatsara hasesika fa manao tsara hoe le fanatsarana amin'ny fomba fambolena. Alondray dada nazavako azy tsy mety ny fomba fambolentsika hatr'izay raha araka ny lesona tany am-pianarana volo mitroka ny tsirony tany toy ny vary sy ny katsaka foana no volentsika hatramin'izay any ka tsy mahagaga raha mahay matatrano ny tanitsika. Tsy mety ahoana rinary ka tsy amboly vary sy katsaka ntsony zany. Tsy hoe tsy amboly vary sy katsaka ntsony ankory fa mila mampiasa teknika amerenana sy hitantanana ny tsirony tany mba hamokatra maharitra. Tsy inona izany fa fanaovana ny fampifadiam-boly sy ny fampifandimbiasam-boly. Inona daholo le rehetra zany Sao ny fampifadiam-boly dia fambolena zavatra roa miaraka ao anaty tamboly iray, ohatra katsaka sy voanemba. Ny katsaka dia mitroka ny tsirony tany toy izany ihany koa ny vary, sorgho, ireny ny antsoina hoe graminé. Ny voanemba kosa dia manome tsirony tany amin'ny alalan'ny fisintonana zao tamin'ny rivotra toy ny soja, ny pit-pois, ny tsiasisa. Ireny indray ny antsoina hoe légumineuse. Volo mifameno raha izay no lazana azy. Misy koa ireo karazany zava-maniry hafa manatsara ny tany toy ny mokona, crotalaire, ambatra sy ny stylozontès. Nanamafy raha misefa ny mokona dia sady manatsara ny tany no miady amin'ny bibikely mpanimba voly sy ny ahidratsy ary manome rakotra tsara ambolena vary na katsaka amin'ny taona manaraka. Ny zava-baovao amin'izao ozy ramose dia miena be le bibikely vaovao manimba katsaka ery Madagasikara antsoina hoe chenille légionnaire raha misy rakotra mokona matevina ny tany. Dia manaona indray ary le fampifandimbiasam-boly. Ny fampifandimbiasam-boly koa dia teknika hitazonana ny tsirony tany tsy ahafahana mamboly mandavataona amin'ny tamboly iray. Raha namboly katsaka sy voanemba amin'ny taona voalohany dia afaka mamboly vary an-tanety amin'ny taona manaraka. Arapiko ny fanazavana teo ny fampiasana ireo teknika ireo dia ahafahana mandrakotra mandavataona ny tany. Rakotra ahoana? Zava-baovao indray zany Ny tany tsy misy rakotra dia mora koanrika, maina lava, tsy mitazona mandoly any ka tsy afaka mivelona ara-dalàna. Ireo karazany zava-mananaina ao aminy fa ny tany dia tokony rakotra mandavataona indrindra ny fendy hoan'ny orana. Volana novambra sy desambra no misy oram-be mivatravatra mikoka ny tany. Ny tany mirakotra kosa dia voara mifoka ho an'rika no masoandro sady mitaona mandona ary mampiaina an'ireo karazany zava-mananaina ao aminy antoko ny falorana ny tany. Tsy izay ihany fa ny fisian'ny rakotra matevina eo amin'ny tamboly ahafahana mifehy ahidratsy mampiena ny asa atao eny an-tamboly toy ny fiovan'ny indrindra ny tsy fiasana ny tany ntsony rehefa amboly. Ny tsy fiasana ny tany fanaovana ny fampifadiam-boly sy ny fampifandimbiasam-boly ary ny fandrakofana ny tany mandavataona no antsoina hoe voly rakotra. Zao ry dada, ny taona voalohany ohatra raha tsara ny tany dia ambolena miaraka amin'ny fotoana mazatra ny katsaka sy ny voanemba miaraka amin'ny mokona. Ahoana koa zany? Ambolena katsaka linina roa, voanemba linina roa dia alohan'ny hamasana ny voanemba dia asosoka ny mokona. Fa azo atao koa ny mamboly katsaka sy mokona fa 20 na 20 andro aorianan'ny katsaka no mamboly mokona Zany hoe tsy azo atao mihitsy mamboly katsaka miaraka amin'ny mokona fa tonga dia afatony ny katsaka dia vonoiny. Rehefa matoy ny katsaka dia ho tazana. Ny mokona kosa avela mandrakotra mandritra amin'ny maintany. Amin'ny taona faharoa amin'izay dia ambolena eo ambony rakotra voanemba, mokona ary katsaka amin'ny vary dia tsy asaina intsony ny tany. Mila fitandremana fa raha mbola manta ny tany dia atao aloha fanamasahana azy miaraka amin'ny voly fanao mahazatra toy ny mangazo na voanjo ohatra. Ny stylozontès dia avela andrakotra eo amin'ny taona manaraka. Ary ao aorianan'izay vao mamboly vary fandimby amin'ny katsaka sy legioma ilain'ny resahana teo. Zany hoe isa taona zany vao mampiditra voly hafa indray amin'ilay atao hoe fampifandimbiasam-boly. Tsy voatery ka, mety isa taona ho amin'ny voly fanao isaky ny latsakora. Mety koa nefa ny mampifandimby voly iray na roa ao anatin'ny taona.
Ny tampambolena mantsy mizara roa lehibe. Misy ny volo fanao latsakorana toy ny vary na katsaka. Misy kosa ny volo fanao voly avotra mandritry ny maintany. Rehefa mamboly aorian'ny fiakaran'ny vokatra teo aloha no atao hoe manao fampifandimbiasam-boly. Ohatra, avy namboly vary tamin'ny fotoana latsakorana dia mamboly voly avotra toy ny anana, ovy, karaoty sy ny sisa mandritry ny maintany. Tsy voatery ho volo fanao sakafo ihany nefa no ampifandimbiasana amin'ny volo fototra, fa ao koa ireo volo manome rakotra sy manatsara ny tsirony tany toy ny mokonazy sy ny vaisy. Ary mahavaolana mihitsy izany ny fanaovana komposta tsotra sy ranon-jezika, satria mila zezika amin'ny fanaovana voly avotra. Ka izay mihitsy anie ilay agroekôlôjia, mifampiangona sy mifameno avokoa ny asa-pamokarana rehetra. Ay, ndraso kely, tia ny saika adiniko. Misy teknika azo ampiarana koa amin'ireo volo voasary sy kaki antsika ireo. Azo volena volo fihinana na volo fanao rakotra, na koa izy roa miaraka eny anelanelany. Amin'izay sady mahazo vokatra fanampiny no manatsara ny tsirony tany. Tsara ihany koa raha mamboly hazo, hanonerana ireo hazo notapahana ary mba hanatevenana ny hazo manodidina koa. Raha ny toromarika aloha dia eny amin'ny sisiny faritra ny toeram-pambolena no mamboly hazo haingam-pitombo toy ny ambatry na ny tefrozia. Ny akasia zao dia tsy azo atao alavadim-boly fa atao voly hazo manokana satria mitroka rano be ary misy fiantraikany amin'ny voly. Ary voly tany angaraka izy nampianalanareo zava-baovao ary maharesy lahatra tokoa fa ny volo vary an-drano izay efa nazatra antsika hatramin'izay ve tsy mba misy teknika hanatsarana azy mihitsy. Adinonay marina ary dada fa tena misy teknika hanatsarana volo vary an-drano Sary no anarany. Samy manana fomba fambolena isa-paritra aloha, fa raha ny nazatra anay zao dia hosena omby ny tanimbary, afafy ny masomboly ary miandry vokatra mahatratra 10 dabo isaky ny hektara ny masomboly afafy. Kay, be loatra ny masomboly 10 dabo izany mahafaty antoka. Dia tsy manao tanketsa izany no tsy manao zezika. 3 kilo fotsiny vary afafa tanketsa. Atao amin'ny tanimbary hektara ozy raha misianay. Aravina tsara ny tanketsa dia ketsa tanora ny ampiasaina. Tsy mihoatra ny 20 andro. Asaina tsara ny tanimbary ary diovina ny hedratsy. Mampiasa zezipahatra sy NPK. Fehezana tsara ny rano, azo ampidirina sy avoaka, asiana zezika ary ketsaina amin'ny ketsa tanora 20 andro ny farafabetsana. Atao ketsa linina mba hanamora ny fihavanana azy amin'ny masinina kely atao hoe sarcleuse. Raha manaraka toromarika dia mamotipototra be ny vary ary mety hatratra ny 4 ka hatramin'ny 9 taona isaky ny hektara ny vokatra miakatra. Zany raha tsy manandrana tsy mahita aleo fa anao fanandrama antsika amin'ny taopambolena ho avy io. Samy mihitsy ry dada, tena mavokatra anie. Hitako amin'ilay saha-fampiarana ao an-tsekolinay ao, azo ambolena amin'ny fambolentsika tsara ny agroekôlôjia na an-tanety na an-tanimbary ary azo antoka fa ho tsara ny vokatra. Ny an-tanjoko izao mba hananantsika ambom-bava mba hialana amin'ny fahasahiranana sy ny trosa. Ny andray dia mba hampitombo ny tany volena ny tanjoko izao ary tsy ho avelako hianjaka fotsiny tsony ny tanety fa ho trandrahako amin'izay dia mivoly vary an-drano kosa ampanarahako teknika. Tena mahavelombolo azy any rehetra izany rakizy tena hevitra tsara ny ampianarana ny ankizy ny fomba fambolena tahaka izany. Satria nareo manao fahalalana mo izay ray aman-dreny ihany koa misitraka izany. Sady mora tafita ny fampianarana satria ataony ramosesa azanay ankizy ny fampitana lesona. Tena lasa mahaliana ny asa fambolena izao ary tsy voatery mpampianatra sy polisy ihany kay vao tafita fa raha hifotorana tsara ny asa fambolena izany dia mahavelona tsara koa kay. Rehefa tanteraka izany mety ho tafaverina tsikelikely ny tsirony tany ka hamokatra tsara indray. Ananambom-bavitsika ary isondrotra ny farim-piainana. Ndao ampiarina mihitsy ny ry dada. Rehefa mahita ny vokatsoa asika ve manodidina tsy mba hanaraka ihany koa? Hita ho ary ny iry. Tafita amin'ny fianarana ihany izany isika mianadahy. Azo ilifosana tsara ry zareo ny asa-pambolena. Dada sy neny ary dadabe zao resy lahatra fa hanomboka ampiatra an'ireo teknika agroekôlôjika amin'ity taopambolena ho avy ity. Ary anareo mba ahoana izay mianadahy aloha dia manintana hatrany mamokatra, mampaharitra ny famokarana ary mikajy ny tontolo iainana ny fampiasanareo teknika agroekôlôjia. Andramo dia hitanareo mirary soa antsika rehetra.
Velume!